Ny araba ny be ny tanàna ny arivo lalora valomanana no ny nahatratrarana ny taona 724 no mpiara-miasa aminy ao amin'ny kabinetrany. Nisy ny teny firarintso ho an'ny be ny tanàna sy mifanolorana fahatserovana ho fanamariana izany fotoana miavaka izany. Nambarandramatoa lalora valomanana nandritra ity fotoana ity fa tsy irery akory ny tenany fa manana mpiara-miasa. No amafisiny fa asa no atao ary izany dia everina fa hiteraka vokatra eny amin'ny vahoaka. Omena lanja manokana ny fidinana ifotony isaky ny boribory-tany rehetra amin'izao taona 724 izao. Ankoatr'izay dia no amafisiny fa tokony hitodika amin'Andriamanitra ny rehetra. Satria tena mampalahelo mahazo ny vahoaka, tena mampalahelo mihitsy. Rehefa taitra ny ala tena tsy mandry mihitsy ny saiko hoe lasa ny herintaona mbola tsy mietsika ny fiainam-vahoaka. Ary io no mahavoantsika malagasy. Tsy mba mahay mampiseho le firaisan-kina sy firaisan-tsaina fa mahay mifanasoketa moramora ibatiany dia tsy mety ny mampalahelo an'Andriamanitra nke zany reto. Na hitiko viana re na hitiko vanana, na mino na tsy mino, mason'Andriamanitra mahita eo foana. Ary zay tsy hanaovana ratsy mihitsy ho amin'ny firenena, masina ny firenena. Fotoana ny aza zany tsika ny fotoana ity dia mamerina fisaona sy fakasana fa dia misaotra antsika.